eo miresaka asanjolahy indray fantatra fa olona roa izay tomponomby sy ny kalony no maty rehefa nifampitifitra tamin'ny dahalo teny andrefany Benato sisintany mampifandray ny distrikany Bekily sy ny Antanimora Sud iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary sarao voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa nasivoko zay dia ny mahakasika ny asanjolahy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto efa noresin'ny polisy firenena misahan'ny zaza na PMP tsara lalàna ity zaza vavikely izay 12 taona ity niasa antrano tamin'olona teny Anosibe izy io ary matetika no kapohin'ny mpampiasa azy tamin'izao indray mitoraka izao dia tsy nahavita nampiry-trano izy ka niharany kapoka mafy tsy tao ilay mpampiasa rehefa nokarohin'ny polisy ary nametrahana taratasy fiantsona mba ahafantarana isika rehetra fa araky ny voalazan'ny lalàna dia manomboka feno 12 taona ny zaza vao afaka miasa ary asa manaja ny zony izany tsy manimba ny fahasalamany na mety miteraka fahavoazana ho azy no ampanaovana azy fa tsy asa mafy izay tsy ho vitany nampidirana amponja vonjomaika ao Fianaratsoa izy roa lahy izay nanolana sy namonina hafaty zazakely 9 taona tany Ambohimasoa ny alarobia 2 aprily lasa teo tatatoan'ilay zaza ihany ny iray tamin'izy ireo ny iray indray mpiaramiasa tamin'ilay dadan'ny zaza teo aloha midika izany fa efa vitsy ny olona azo itokisana satria na ny olona ankaiky anao aza dia mahavita mivadika aminao tahaka an'izao ianao tatatoa izay tokony hatokisana indray no manao toetram-biby amin'izay hoe fanararaotana aranofo zazakely mbola tsy ampy taona no sady mbola tsy mahay ninina izay tena mendrika sazy faraka izay hentsitra ity lehilahy izay nahavandoza ity niditra ankeriny tao amin'ny toeram-pivarotam-polo sy fikarakarana tarehy eny Ambodivona ity lehilahy ity ary nifoka ny finday iray sy vola 7 ny talata lasa teo iny nitsoka saingitra tehaky ny polisy firenena CSP3 tafaverina ireo zavatra izay nangalarin'ireo taoriana nahatratrarana azy midika izany fa efa tena miditra ankeriny mihitsiny ireo mpanao ratsy amin'izao fotoana izao ary tsy tahotra tsy henatra fa iny tonga dia mandroba avy hatrany anireo izay afaka robainy amin'ny olona izay tokony azahoany an'izany vaovao mampalahelo indray olona iray no namoiny ainy 7 no naratra noho ny lozam-piarakodia izay niseho tao Manankatafa komina Ambodirino distrikany Toamasina faharoa iny tamin'ny ity herinandro ity tokony ho tamin'ny 10 ora tolakandro tany hoany tany an-toerana ny zandary nijery ity fiara izay nivadika ity ary efa mandeha ny fanadihadiana noentina ao Toamasina ireo naratra ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao ka nihafatra ho an'ireo mpamily mba mandehana moramora ihany fa ain'olona ireny hoentinareo ireny ary ny tsy fitandremanareo kely ao anatin'ny minitra vitsy dia mety hamoizana ain'olona ary mety ahafaty ny tenanareo ihany koa ka aleo ihany malimelo zareo ekena fa tsara ny tonga aloha any amin'ny toerana izay tiana tongavana fa aleo ihany mba mitandrina amin'izay fandehanana mafy diso tafahoatra izay mba hisoroana amin'ny loza izay mety hitranga tahaka nytony ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany lehilahy iray izay handeha hiala sasatra any Betroka namoiny ainy nipitika avy tao anaty fiara izy io voadonina ny lohany ary vohitsaky ny kodiarana aoriana ny tratrany nirojona ny fiara ka izay no nampitika azy teo amin'ny varavarankely ary tafiala teo amin'ny toerana taorian'ny mpamily ka dia mirary filonana feno ho an'ny mpianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao ary anganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ny mahakasika ny raharaha resaka halatromby sy ny asanjolahy indray dia olona roa izay tomponomby sy ny kalony no maty rehefa nifampitifitra tamin'ny dahalo teo andrefany Benato sisy tany mampifandray ny distrikany Bekily sy ny Antanimora Sud iny zandary iray izay kilasy voalohany
ary lehilahy sy vehivavy iray izay mpivady no naratra mafy tao anatin'izay fifandonana izay hatrany. Omby misa 70 no norobain'ireo jolahy nandritra ity asan'ny jolahy amin'ny resaka fangalaran'omby ity. Midika izany fa tena mbola manana hirijika ireo jolahy any an-toeranany indrindra fa amin'iny fahatry ny atsimo iny amin'izao fotoana izao ary tsy matahotra hifanandrana amin'izaniza na ny mpitandro filaminana raha dia tsy atahoran'izy ireo mihitsiny ao anatin'izay fampitifirana itsiro izay ary tsy mahasaka an'izy ireo andromasopokondolona sy ny maro hafa rehefa tia hanatanteraka an'izay asa ratsin'izy ireo amin'ny fandrombana sy fangalaran'ombondolona izay ireo jolahy ireo amin'izao fotoana izao. Ka mipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe aiza marina no tena mampiofana an'ireo jolahy amin'izay fitazoman'izy ireo fitaovam-piadina mahery-vaika etsiro izay mba hahafahan'izy ireo miroso amin'izay fanafiana etsiro ary tena ahafatesan'olona maro sy aharatrana mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa izay. Eny misy aza indraindray ny mpitandro ny filaminana dia tena mamoy ny ainy mihitsiny noho izay resaka fifandonana eo amin'ny jolahy sy ny mpitandro ny filaminana izay. Ary etsy andanin'izay dia hita fa miezaka manao aintso zavatra ihany koa ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny vahoaka sy ny taniny ary mba hahatonga ny vahoaka hiara-hampilaminana mba tsy hisy tebiteby sy tahotra eo anatrihan'izay resaka asan'ny jolahy etsiro izay. Fa manampitrotraka etsy andanin'izay ireo asan'ny jolahy izay tsy mety fongotra hatramin'ny fakany mandraka teny androany ary matoa mbola mirongatra izay asan'ny jolahy eo amin'ny resaka fangalaran'omby izay dia mazava ho azy fa misy ireo jolahy izay ambony latabatra izay mipanadio anireny taratasin'omby ireny mba ahafahana mivarotra ireny omby ireny amin'ny tsenan'omby etsiro ireny ka tsy tokony ireo izay mipanadio taratasin'omby ireny ve zany no tena hofongorona hatramin'ny fakany. Amin'izay mantsy rehefa tsy misy ny mpanadio taratasin'ny omby ary rehefa tsy misy ireo izay lehibe izay jolahy eo ambony latabatra izay dia fongotra ho azy ireo asan'ny jolahy eo amin'ny resaka izay fangalaran'omby etsiro izay. Antenaina arak'izany fa tena mba ho fongotra hatramin'ny fakany ireo izay manao asa ratsy amin'izay resaka fanafiana etsiro sy ny asan'ny jolahy izay amin'izao fotoana izao. Efa ela no nitaraina atao anatin'izany ny vahoaka indrindra fa iny vahoaka ny faritra atsimony nosy iny. Tsy voa tamin'ity akory no nisy an'izay resaka asan'ny jolahy sy ny fanafiana amin'ny tampiadinina etsiro izay amin'ireny faritra izay mahamay any atsimony nosy any. Ary hita taratra fa tena tsy mandefitra mihitsy ireo jolahy amin'ireo izay manakatsaka anazy ireo amin'ny fanatanterahany izay asa ratsiny amin'ny fandrombana fananan'olona sy ny fangalaran'omby izay tian'izy ireo atao izay. Ka izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.